radio aja ho anao anio ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe olatra mainty dia penny RS Itain ireo anomeaina ny tantara Tina, Lalatina, Yantra, Nadia, Justin, Fanny Ezekiel, Rivelala, Riri, nandray feo sy nanantotosa Irlala François Xavier. Ena mamy letsy le dia ahoana ry ela ela izany Yasina ela tokoa nareo zany tsy hita dia ahoana ry inona vaovao nandritra an'izay 3 taona tsy niona an'izay anoany tokoa fa tsy dia misy azambara ry dia izay ihany mbola ohatr'izao ohatran'ileo omaly reny foana faly fotsiny izao fa mba tafahoana amina rona manaty Madagasikara indray ary to laza be mpivarotra be aty amin'izao nareo vahiny koa aza to ohatra ny tsy taloha tamin'izato aty tsoniko tena maro aloha izy amin'ity tena hoe betsaka indrindra hoe malagasy silamo koa moa amin'izao efa mitomboka tombo anareo vahiny dia mazoto mitsidika koa moa dia vao maika tanao ihany fa angamorisety eo nodina andritra an'izay ka niverina tamin'ny Maorisy ary tsy mety tamiko tsony ny fiainana teto zao fivoriam-be izao indray izao vao nampiverina atyko fa nisy inona ry ataoko ngamba fa mety mihitsy ny fiainanareo karana eto tahako eto mifanananareo vola ampiasaina be tiako ho any sasany izany ry fa tsy ho ary aiza aleko ihany ny monina any aminay fa misy inona ry asinina ohatra ny tena maloka be ny ase zany raha sitrapoko ry tsy nanitsaka ny tinosy tsitsony tsy nanitsaka ny titsony reto tongo reto tsy hoe dia hoe taninareo nanao inona fa ny zavatra niainako tetsy mihitsy ny ohatrany tsy mahatonga tsy te hierika titsony fa fotsiny hoe fivavahana koa dia tsy maintsy nandeha aty amin'izao atiny izao fa dia natao mimponina na inona mihitsy moa tia namako ity dia tofoka tanteraka ohatran'izao nefa raha tsy diso ny fitady tiako se mihitsy ny tena nylobafa fa isan'ny nosy tena tia sendritra sy lalovany se rehetrarehetra mihitsy tia Madagasikara tiako eny fa taloha zany talohany nandao zakazy zany namela olatra mainty teo amin'ny fiainako ry dia roa taona mijanonako teto izao olatra mainty tsy ho zary hoditra tsony nefa fa nenika anaty foana isaka mitsingerina izao le androandroany tako izao androandroany fa naniny androandroany isaka mitsingerina ry mitady androany dia maloka foana ny tontolo androko mampatsiahy an'ny fiainana ny ainako sy ny tantarako matsy zany ny tantara rehetra niainana taty Madagasikara dia azony se mba hoe tantaraina amiko very zany tantarana mpahory loatra ny se zany raha toa ka hoe tsy ampitombony ny olatra ny fahatsiarovany se fa merenana azoko eny tantara mbola tsy nisy olona ny tantarako azy ty fa lavalava ihany ka so dia tsy ho vita matsy raha misy zavatra mbola ataonsiko aneva iny matsy miandro ny fandaminana avy aminareo tompontanana fotsiny tsy dia misy hoe tokony atao ntsony zao ka tsy dia misy hoe tokony atao ntsony aho zao ka teka vitandry zalareo koa zay ny ambiny eo tena efa saikaka eny ankely mihitsy aho io fanina tamin'se io ay ka andao ary akatoerana afaka iresahany andao hoe ry ary fa iryko ohatra misy zavatra kely mba azo ipetrahana ihany se aloha dia tena tsy manadino ny teny malagasy mihitsy angamba teny efa nahazatra fa iny le izy toa tsy mety adino ry misy mpanampin'le taontaona izay koa matsy malagasy mety ny zareo dia matetika miresaka amin'ny teny malagasy koa dia tsy manadino mihitsy zany ary tsara fanomanana nareo mahafinaritra be lo toerana sady malalaka tsara ka efa fantatra nefa itombony mahazatra nareo vahiny amin'ity taonyity dia fa tenana tsara mihitsy ny toerana tokony hatonina any amin'izaniko misy toerana telo ohatran'izao ihany hita teto fa hita hoe tena nety le izy sady tsara dia nareo vahiny moa no nasaina ny fidy sy hoe metimety aminareo dia tia ny voafidy avy aniko fa tena tsara aloha afa-po mihitsy aleo eto ary se eto mantsy tsy dia misy hoe kotava be firy
ay dia nanao ahoana amin'izay hony ary zato izy tsy haiko ry se raha tia dady androany ty mihitsy tsy manambanana hoy fa ndotaona ny tsingerina izy hoe nanamarika zavatra tamin'ny fiainako foana roa taona talohany otrangan'le tantara no tonga teto Madagasikara mbola tsy dia nahay teny malagasy tsara tamin'izany ka somary sahirakirana ihany raha vao mifandray amin'ny fiarahamonina ivelany so ihany fa atao mosika betsaka amin'ny mahay teny silamo izay no mifandraisana ary tamin'izany mifankalalatsika tena mbola tsaroko tsara tokoa aloha reny fotoana hoe ny eonantsika voalohany ireny dia nanomboka teo koa nahafantarako any Jimy le zanaka amin'ny folompitantana tato iny Jimy ie miditrany ihany aloha no nahavoaroaka ny dadany tato nifandray taminy lasa mpinamana akaiky mihitsy moa zay ireo lahy mipetraka tamin'ny taontaona manko za tamin'ireny fotoana reny ny fahaizan'ny papa fa tena naditra koa tany fa tsy hoe nanao vakansa moa tena antony natonga ny seteto tamin'ireny ny fitahan'ny papa tamin'izay satria fatiny fa tsy hety akaty raha mahafantatra ny tena marina niverina mianatra teny malagasy ary rehefa tonga taty ary rehefa nampiasa tsara ny teny malagasy a dia zahatra tsara ihany ka nanomboka indray niditra za koa moa no le famaizana nataon'ny papa fa mbola enina hoe naditra ihany dia na dia efa taty ary dia tsy nandefasa ny vola ntsony zany hoe ny vola mba ilaiko akoatra ny sakafo tsy nahazo mihitsy ka tsy manao anaraka ny kilasy ndry Jimy ve raha zany zay indrindra ny tena nahitana ny loza samy minarana ny laladitrana matsy zay fa mifofohana sy ny fisotroana zava-mahaton'elona reny ary ny filalaovana vehivavy ny tena nitovizana izy mivarina tany amin'ny fanafetsifetsena ray aman-dreny akanavola za kosa tafiaraka tamin'izay vadin'olona zay vehivavy malagasy izy io na vitana ny olotolotra izy dia lasa variana tamin'ny kilalao-pitiavana langalariny izay roa miora lesona anarany fa tena tia marina ve lahy ty fa andrivy tsy mahatoky ahy ihany nareo silamo tony eny mantsy malaza manambady maro fa ngamo ny silamo rehetra voateranao an'izany daholo kosa ka asako iza moa mahalala sao dia isan'izany koa ianao ary ny amin'ity vadinao ity zany ahoany so dia apidikizo amantsiko fa apidikizo ahoany ary ianao mihitsy ny tsy mahatoky ara zany za foana ny mandamy manio fa tsy taitra ianao tsy misy zavatra tokony hampanahanao mihitsy ny amin'izany dia ajanony amin'izay aloha le fiaraka andraso fa ry alolory misy malalaka afa-pijanonana zay ao ary midiny ay loza feno fotaka be andraso aloha ka andraso aloha ka ianao ihany mbola te hilingilingy amina kiraro avy ohatry tonko nefa za efa miteny fa ohatra no ale ka tsy maveriko fotaka be ohatra ny zaoko ka esory ary fa manahiranao andray kosa dia nitongotra indray zany ny atao soronito tena tsy mety ka tsy lasa kosa zany dia ahoany zany andao ary aloha hiverina anaty fiara dia hitady toerana hafa zay mihitsy no mety tena tsosombako eo kosa mitongotro marina dia tsy manao hariva be aty fotsiny sika so dia mba miahy zavatra hafa eo Alex
Alexa, ahoana ke? Misakosana moa aty e. Simba indray angeky le fiara e. Fa ahoana indray akia? Fa ngah dia nataony zavazara fa vita fotsiny le izy. Dia nampidirina garazy farany teo iny. Tena tsy haiko mihitsy ka. Tena ohatra mbola mitovy amin'ilay fahavoazany tamin'ny farany iny ihany inge. Dia afaron'ilay aloha Victor hijery azy. Ao fa hojereko eo ihany izy e. Fa ahoana tokoa akiry Alex. Ahoana? Mba afaka manome vola avy indry e. Misy zavatra ilaiko azy. Fa voalohatr'inona nefa izany? 5 millions fotsiny. 5 millions? 5 millions. Taoko kely dia Fa kely. inona daholo izany vola be izany ry ora? Efa hoe misy ilaiko azy ho ako. Izany ho ahy Alexa. Alexa. Alexa ho aho. Eny e. Aza matahotra ela fa tsy ataoko inona ange izany. Nanamboarako vatana fotsiny. Sa tsy tiany lamy mahita manja foana ohatr'izao? Ka indringe manja foana e. Fa tsy mila manao an'ireny fotsiny aloha raha vao tsy eto ah. Fa rehefa tonga indray ah vao mba manao manjamanja mivady fitiolana. Zay. Za ange ka manao izay mahafaly indry foana e. Dia indriko nge mba tokony mba hanao ohatran'izany. Eny ikia. Tiako be ange ty vadiko ty e. Zany. Efa zao ry ora. Ahoana ki? Maninona moa kira mba miteraka amin'izay tsika? Mba ho namandry ato rehefa mba mandeha miasa ririny ah. Miteraka ve? Tokony mbola tsy ho amin'izany mihitsy ka. Si mangeky ny bikako mahafatifaty ty e. Ka efa ho taona ny vadiana nge tsika roa zao sery. Tsy efa mba tokony ho zaza amin'izay kosa ve zany? Sady tsy hanimba mibika andry izany io fa za matahotra. Vao mainka azy indry tena ho tiako beko. Ary Alexa. Mbola tsy te ho antitra. Hiteraka kosa ve ki dia antitra? Sady tsy tiako hiena koa ny fitiavan-dry ahy. Tsy misy an'izany hoa. Sady tena ho tiako zao zay zanaka avy amin'ilay izany. Satria tena miavaka amin'ny zanako rehetra mihitsy fa métis européenne fa malagasy ny reny. Mbola hodiniana izany ry Alexa ka. Dia matory amin'izay moa e. Efa alina nge izao e. Fa nga moa izany tsy andeha hivoaka ndraika. Alexa. Tena aloalohantsika toroka. Sady reraka izany a. Eny ary. Kaiko daholo nge izay tia indri. Misaotra kia. Rehetra kely vola mitetaviny lahy. Oay. Mifity malala. Io ihany nge tsy ahafosako andry ity. Andray kosa. Ay, vola ihany no tiavany lana. Tsy hoe izany kosa e. Fa tiako indry fa sombosombony ihany ny amin'reto vola reto. Neny Alexandre daholo nga reto. Nangatahako tany aminy ndreoko. Dia mba tsy naingay zavatra mihitsy izy izany na be fanontaniana tamin'be tamin'ny nangatahana andreto ka. Alexa nge tsy sarotiny amin'ny zavatra angatahako amin'izany. Sady tsy halany ny volany koa izany. Zany. Ka tia andringa izany izy raha izany. Saingy tsy atakaloko anao ka. Ka za nge ka tsy manam-bola be hotambazana sy ampiatana andreo ohatr'izao e. Fitiavana ny ilaiko ny régime. Tsy mila vola, tsy mila rena. Fitiavana dia ampy e. Ampy ihany avy aminao. Dia mandra-pahoviny zany. Asa? Mandra-pa... Tsy hanomezanao azo aitsony. Tsy hoe vidin'ny fitiavako anao reny volo reny régime. Fa hitako fotsiny tsy manana ianao ne. Niko an'ireny. Izay ny antony hanomezako azy reny. Aza misaina lavitra moa e. Fa ny fitiavantsika no ataovy izay mampandrobona azy. Eny ary. Fa hono tokoa aloha e. Fa inona tokoa no asan'izany Europeanina vadinao izany? Toa mbola tsy nilazainao tamiko mihitsy mantsy hatramin'izao ko. Ay moa. Mpiasa tsambo re izy. Mpanondrana entana tsambo. Izany hoe maka entana tanety izy a.
dia manondrana an'izany avy eo na avy any ivelany maka aty zany a na avy aty maka ny ivelany azonao tsara hitako le reka manambolako dia isaky minay ihany zany izy mijanona ao an-trano ray izany arakaraka e misy tapabolana indraindray maharitra ray volana any mihitsy ary izyko izay vao tafiakatra aty indray dia mampilaza mialoha foana zany izy alohan'ny natongavany e miteny mialoha foana izy ka fa voavy ny antso azo atao izy hoe iainga ondry zareoko ay ve dia mbola tsy mifampiteraka foana zany nareo hatramin'izao rehefa roa taona ny vadina raha zao toe batako izao ve raha ny fahitanao azy ahoana ny fanombananao an'ilay fanontaniana teo tsy dia havanana amin'izany aka fa raha ny fahitako azy aloha ohatran'ny olona mbola tsy niteraka ndre tsy haiko sao dia diso jamba amindry loatsy angambako tsy hoe dia jamba ianao fa mahay mamatatra ka mbola tsy niteraka re ahy na tamin'ny alex izany na tamin'ny olo-kafa mbola tsy titeraka ve izany sa tsy hoe dia izany fa tsy tiako raha olona tsy andry ny foko no ananako taranaka e efa mipiry miteny aminao fa tsy tiany alex ao aza ka maninona no mikanaiky ny famaritra taminy ianao ka satria manana ny zavatra iray mba tadiaviko eo amin'ny fiainana izy ny volo izany arima tsy tiany alexa ary tsy olona toy ireny velively mihitsy no atsony zanako hoe data azonao zany ianao ny tiako ry arima ianao ny tiako raha ny zanako andao mba hivady sika e zanga hisaraka amin'ny alex e nanao tsy hanambady ako miora za nge ka tsy be voloatra ny alex na asa raha tsy hananako ka inona ny velomana amin'izany aro ianao ka raha izay vola foana ry ashima mbola manana fahatsika mivelona mandritra ny fotoana maharitra nanokafa ny alex compteny ah e compte amin'ny banky dia androtsahany vola foana ao isaky ny tonga izy ashima efa manana ny fiainana any amin'ny zareo koa ane izy izay mahatonga manao an'izany ka tianao izy ry miora tsy ahita olona oatra azantsony ianao aza misaina nisaraka amin'izany akory andray satria tsy tia ahy ianao satria tena vola tokoa ny tiavanao tsy niteny azany ahy e fa raha mbola eto Madagasikara dia tsy ahita fiadanana amiko toy ny ainanao miaraka aminy ianao fa nahoany raha eo akaikiko ianao dia tamana foana dia tsy asa zany fa eo anilanao foana fomba fiteny ihany re zany tiako tenena nge rehefa miaraka amiko makany dia miaraka makany ahy zany dia avy eo miverina tsy misy anao indray mahasosotra tsongoko iny ianao kay oka mariny tena maharary nge zany fa eo anilandry foana ary dia aza tsongona tsony entinao anaty kesikio e misy zavatra mihetsiketsiky izany mantsy eo anatiny ao ko tena saika adiniko tokoa sokatra anio tiako be mantsy reny fa sokatra hoanina nga hotezaina ka tamin'iza le mbola tany aminay reny dia efa nitaizan'ireny foana ay dia le tany aminareo zany nentinao aty aka anisan'le sokatra naondranay farany teo dia nakako ray mba ataoko namandry atoneva ireny ianao koa maro zany ataoko inona koa izay sokatra biby tsy fitaiza ireny
tsy manana toerana hitezanana io ka mba vazivazy re zany fa mba andaniko andro rehefa le mba tonga ato reny fotsiny teny tena mitondrako azy io satria tsy ampy anao tsy ampy anao ato hoe zany aky fa mba mahafinaritra fotsiny ange biby io de zay no mitondrako azy nde koa defa de ho ampitoviko amin'ny sokatra ve asoko aroko zay fa ohatra no simba ny atezerana anenge ty boty andry mahafatifaty be ty ary atsoy amin'ny telefona iakatra aloha razily amaha sokatra io so de sepitra io ka de mba avio hoe tsotsotra miaraka amiko eto ambony fandriny eto tena manina nyty vadiko ty ange nandritra ny zare volana tany zay momba manina ihany tenao everiko fa efa nantakalinao ny asanao ange ahy to tsy saronao tsony amasiko za de efa nieritrehitra hoe tsy saronao tsony ny fisiko aty Madagasikara rehefa eny an-dranomasina iny ianao tsy misy an'izany aky fa ny asa fotsiny aneny tsy maintsy atao tsy isy vola hiditra intsonontsonge sika raha ohatra ka mijanona eto foana de iny intsony moa zany no volomeko andry mba anamboarana ny bote andry io nasosotra teo vinandray zany indriny mandeha asa mety afaka roa volana an'indray ngambany ela be indray zany ty vao mandeha ary avilo avietako aketo mipetrapetraka avy ahoana tiako ange ty vadiko ty sy mba asio zaza am'izay moa aky ty tokantranotsika ty tala zao fa omeko andry avokoa zay zavatra tia indry raha mananjanaka tsika zany ery Alexa malagasy de maninona moa zany aza vao mainka nitiavako andriko la zao fa omeko andry daholo nge zay zavatra tia indrio ahy zao ary tiako be raha mba soratany la amin'ny anarako ny trano de nitokotany misy atsika ty mba afondrao am'izay moa mba afondrao antaranantsika rahatrizay aza matahotra indry fa amin'ny herinandro ambony ihany zany de efa ho karakaraiky ary misaotra ky malala ay tena iasima marina miantso ataoko ahoana re maneno ange sery izy amin'ny telefona andy zany velao tsy verina iantso eo ihany ve izy rehefa avy eo manabataba fotsiny tsy fatany koa angamba fa mbola miala vo miaraka amin'le malalako anie zahy fa izy koa nefa zany le tany be aleo any tapahana any ao fa iantsao zay rehefa malalaka ary ny rehefa avy eo re avelao io eo efa teo Alexa tamin'le antsonao iny zany tsy maintsy nanapahako azy efa fantatro misy ka tsy tezitra amiko zany fa tezitra ahoana koa fa nga mbola ao Alexa mbola ao izy varina milalao an'le sokatra ny azany izy sokatra izay foana ny laloviny antso ny mahavarina anazy de inona zany no nolazaindre tamindry le voandeha akaty teo nga moa ny teny fa tonga de nandeha fotsiny avelao re izy ao tsy ho safosafon'le sokatra ao ve izy te ahita fotsiny aho hoe sady sao de tezitra tamin'le apaila tapaka teo ianao ko de izay ny tena nankanesako aty efa miteny aminao ngia fa tsy tezitra zany fa tokony hoe mihera fotsiny ianao na de zany ary tsy manam-potoanany amin'izany sony ahy efa maika eny amonjy ianao loatra ako miora tena tsy mila fitiavany vatona tokoa fe ianao sa ameny banga fotsiny rehefa tsy eo izy zay no tena ilainao nare zany miprofy inona miprofy tianao anamarinako an'izany zao ho any amin'ny Alexa zao de zao ihany sika de olazay ko azy hoe enao no tena tiako andao de ho hitanao de ho afa-po tokoa ianao mivaly ny fanontanianao sa loatra ianao ka matahotra ngia
raha sanatria moa ka hitany vadina ho antsika dia asa fotsiny angamba zay ataony tsy ampisalaza azy akora inge ny hamono anao hoe ny hamono antsika mihitsy aza tsy raharahako izany rehefa mifankaty isika dia izay ny zava-dehibe amiko tiako loatra ny ianao ry Ashimy tiako raha mba ho porofona aminao amiko koa izany na dia amin'ny zavatra iray ihany aza Ashimy miozaza aho ato farany amiko sy Alexa anie izany satria raha bevoka dia omeny zavatra be dia be afaka hivelomantsika azonao izany efa vita fe kely taratasy ny karakarain'lahy mbola raikitra kely akia fa ao arin'izay zavatra ataoko izay dia anao azy sady mbola tsy eto anterany koa nge le olona ampendriketako an'le izy fa oviamona izy nitonga toy afaka tapabolana anoano le mpiasa amin'ny aniny kely le amin'le fanaovana azy no ny tenany izany sady saika anatitra n'ilay tota taratasy tany mihitsy eto amin'izay mahaela zavatra koa izany ka ao akifa tsy ho ela ntsony izany dia ho vita ny andraisany an'ilay tota taratasy fotsiny ingeny ela fa ny anontany an'izay ndray tsy misy firy andro akory dia resahako izy mba tsy handray asa hafa mihitsy aloha izany mandra-pahavita an'le izy amin'izay mba hitrakaingana kokoa izany zay ilay tsy avozako an'lahady Alexa misaotra Alexa ary aza matahotra fa efa tany amin'ny dokotera efa minaraka fitsaboana zao aza matahotra amin'izany ndre ianao koa tsy ho ela dia tanteraka ny nofinofiny lahy izany tena aleo aloha izany hijanona kely maharitraritrary azy zany ho teneniko ry zalahy aloha dia saika manao ny asany izy mety foana ki io azy ianao ihany aza no milaza fa tsy misy volontsika raha vao tsy miasa ianao ko ka tsy hoe tsy hiasa ngia fa akany fotsiny aloha homaniko fotsiny ny entana tokony ho entin'ny zalahany dia ry zareo ihany no mamita azy dia raha anaovan'ny zareo izay mahafinaritra azy ihany ny entana sy ny vola dia ahoana tsy manao an'izany zareo aloha fa atokisana tsara ka misy namana atokisana tsara ihany koa afaka manara-maso ny rehetrarehetra eo hitongo velona eto indray ilay karolahy ty inona indray izao ny fika tsy maintsy atao ny fika izay hampandehana io sao izy ny tokony ho lasa omaly izao mbola tafatsanina ihany asiny manefy tia atsona koa tsy mahazo ohatrany misy olona nge zany andraso aloha hojereko asa hitako ka Ashima matindre androany ry miora ahoana izany atao izy mandro izao tsy manapo akory fa tsy laza Alexa fa nataony aiza koa ary ny telefoniny mandreraka fa izaka izy zany ay ve Razily re Razily nanatitra ny sakafon'le sokatra ay fa omarina ahoana ki tena mba tianao vakansa aty amintsika nge hoana ki le zanako vavy matoany fa oviana ry zareo ny vakansa afaka ray volana hoana efa anao fanadinana mihitsy matsy zareo amin'ny herinandro izany dia tsy mampanina le hoe fa tongavany aty aloha ka tsy anahirana ve izany indrindra amin'ilay reniny raha ilay reniny mety tsy akasarotra an'izany ka fa indri zao no tsy haiko ka ny atahoraka an'ila izahay mianaka mbola tsy ny fankahity ianao ray nefa mba zatra azy nefa ianao koa mandeha lava raha teo ka sao dia zatra amin'ny fiainana vazahanareo any izy ko sahirana amin'ny fiainanay malagasy aty sa anaraka anao any ampandehanana any izy iza koa moa dia hoe anaraka any izy tsy maintsy mijanona izy raha ho tonga fa afaka alamina ihany koa izy zany raha ohatra ka atahorandry resahana fotsiny izy hoe tsy maintsy mifampiresaka koa zany zahay mianaka alohan'ny andaozako azy dia fanampinomana azy koa mantsy fa tsy mitovy anie ny fiainana any sy ny aty ary efa nanaiky ny fanaraka amin'izay mizavatra mitranga koa izy
ka hoana tsy aleo ve aloha ajanona izy ka sady ohatra mitampoka be loatra ne izy zany raha hoe afaka ray volana dia aloha misy amin'ny herintaona dia mba miomana tsara amin'izay andraisana azy ka fa nga moa dia hita anomanana firy koa izany fandraisana azy zany ataovy ohatran'ny zanako ihany izy satria zanako afaka mamesy vola tianao anaovana ny fanomanana koa ny ihany tokony mba misy fanomanana ihany ka tena mariny na nyresaka aza ave hifankahazo akory amin'izay nytoetrany koa tsy hay hoe ahoana mahay mifandray aman'olona tsara i Olivia ka mahay teny frantsay koa izy tena oka aloha i Alexa aso fifandraisana aloha eo aminay mianaka alohan'ny hifankahitanay dia manaiky raha ohatra ka misy an'izay vetivety kia vetivety aloha fa hijery an'izay vetivety andriamatrao Yashim manavoa miry aza miteny mafy fa hoe Alexa Alexa efa hoe aza miteny mafy fa matory ao ambony fandrinao izy tsy nandendrainga izy taoko dia nahasositra mandehana aloha midina dia andraso ao ambadiky ny vavahady ao fa iza koa ny findainao any an-trano e antana amin'izay dia andraso aria fa iza kely malalo zany manahoana tompoko fa mitady inona kizy firy fa iny etony izy dia hitady trano saika mba hitady trano ahofana mety fotsiny aka mba vila kely oatra izao koa ka tsy misy trano ahofana midy atiako ay aloha ary andeha misaotra indrindra manontany an'le natoroko anao teo re ohatra ny ahofa mantsy sy io trano io ko eny madama misaotra indrindra mba tsy mahalala fomba koa zany la olona ka ora fakana iny zao ve no mitonantonana tia tranon'olona tiako ka mety tsy mahafantatra kosa izy ry Alexa ary faro aloha zany lazily ary tsy hampiditra olona tsontsonka fa andevasako mesage izy dia avy amin'izay moa fa iza koa moa zany tokony hanabatabatsika amin'ty antony io asako Gério misy fotoana kaiky amin'ny telo ay fa mitelo latsaka folo tena tara marina fa hoaizy miantso aho le taty farana iny tsy dia salama hoana izy dia mba hijery azy vetivety efatra ny fotoana an'le dokotera dia mila tonga alohan'izay tsy hoela fa anatitra azy any amin'ny dokotera fotsiny zay fa dia tokony mba hoany koa ka zaho efa niteny azy hoe tsy andeha ianao sady aloha hoetiko ny fiaran'lahy ao fa ny azy simba mansoko fa mety amin'ny firy zany ry ny tavaverina tsy hoela re tsy maintsy manazava aminy koa hoe tsy lasa indray ianao dia mety vetivety eo ihany kely dia kely vetivety dia tafaverina eny ary alao aloha fa hiatso olona hijery any fiaran'ireo merci chéri tona lako be no tsy nasiana arakaraka nga enao koa zany laza tamin'ny fotsiny aho hoe eny andro taty fara fa tsy salama izy dia navelanyko sady izy koa nge ao reraka be fa nivoaka izy tamin'ny alina efa maraina vao tonga ay ary eza ho a le telefona anao
Mandreraka mihitsy ianao ty ka miantso a mandefa mesazy sy raisinao akory. Any an-trano ny findaiko ka mahatonga misy raha izanyko fa naninona koa moa iry zany tsy lasa tapoka indray. Tsy de hay re izay olana tany fa nisy zavatra tsy milaminy mbola ho reglena hony. Izay nge ny mahatonga azy nivoaka tamin'ny alina dia maraina mihitsy ary izy vao tafodiko. Zaho koa moa tsy nanam-po fa avy dia niditrako. Zaho koa tsy nanontany andrasisy. Tokony miantso foana ho ahy ianao alohan'ny akaty ka mananao foana mihitsy ianao. Zaho matahotra dia aiza moa zany tsika? Tsy aiai zavatra ve zany izy ty raha tarika ty ianao? Lasima te hibanjina anao fotsiny a, te hanoroko anao, te hanoroka molotra aho. Tsy tokony ho ela ty ho atsika fa manao voatory dia andao hiverina. Afaka mbola mijanona kelikely sika ka mbola manana eo amin'ny atsasakadiny eo. Fa ianao very miora dia tena mino fa tsy miaiai zavatra mombanao mihitsy Alexa. Aza matahotra ho ahy ianao. Tsy misy an'izany. Izy ange tsy dia misy olona ifandraisan'ny firy eto e. Reny vazaha sy reny olona ambony reny ihany mifandray aminy. Amin'ny lafiny arakasa ihany koa io a. Dia reny ihany ny olo-patana eto. Fa inona foana ho mahatonga anao iaia amin'izany? Ka ty zavatra ataonao e. Ao izy nefa mbola sahanao ihany nivoaka miaraka amiko aty. Ka zaho kosa nge fa mba nanao fikafika e. Sady ny fiara mihitsy ny ty etintsika ty. Dia mbola inona ihany? Mila mitandrina eny ianao na dia izany arako. Nanahoana hoy Francis momba le entana? Efa milamina ka sady nasaiko ny andro nge izy. Fa entana ina daholo izany? Sokatra sy boîte de rose ihany aloha zany no hoe. Fa tsy mahatonga taolana hono zareo. Fa taolana inona? Taolana hono. Andriamanitro, taolam-paty ve? Vadiko indri a ka matoky andria tena tsy tiako mihitsy ny le akinafinafina mako. Zany le tana fanondrana eny. Ary aza miresaka momba an'izany na dia amin'ireo fianakavianao aza. Zandremy fa sao dia ho very atro ny fiadananao raha ohatra vao maheno an'izany ny olona. Andrekako. Kalma chérie fa tsy maninona zany a. Kofotra. Ny efa taolana n'izy zany efa tsy hoe olombelona akory. Matoky andri za malala. Dia misy an'izany taolam-paty izany koa ve zany amin'ireny entana nampidirinao aty an-tranony aty ireny? Le tamindre mandeha iny. Fantatro fa atahotra indri raha vao navelako ampidiriny zalahy aty fa sokatra daholo kosa no reny tanaty kesika ireny anie. Miora, raha vao misy mahafantatra zany dia rava amin'ny fahasambarantsika. Za ange tsy maninona fa matahotra fotsiny. Aza matahotra aho fa tsy maninona izany. Rehefa be voka dia tsy mila manondrana an'izany tsony ianao a. Fa angandry be voka ary malala. Tokony efa hisy vokany aloha ilay fitsaboana e. Afaka ray volana ho dokotera. Ray kosa. Fa inona moa zany aky ny tokony ifandraisan'le ndry be voka sy ny asako a? Hitan'lahy. Aminay malagasy a, rehefa be voka ny vehivavy dia misy fifandraisany momba ny mpivady. Izany hoe samy manana didy amin'ilay fisian'ilay voaka. Dia raha ny lehilahy amin'izay a, tsy mahazo mampizaly zavatra mananaina mihitsy. Mila mitandrina tsara amin'ny fandatsahan-drasiny sisa. Satria izay ataony amin'ilay zavatra rehetrarehetra eo. Na amin'ny biby io na amin'ny olona dia menjady an'ilay zanany ao am-boaka daholo. Zany. Eny e, aza matahotra fa hitandrina tsara re. Dia anajanona n'ilay resaka taolana koa. Koa aloha fatra misy anazy aho. Oui. Allô. Monsieur Gérard, bonjour. Aïe, oui. Mouleto aka. Ah bon. Ok. Ouvina nefa io. Ok, d'accord. Je vous remercie. Bonne journée.
Efa vita hono le taratasy le taratasy ny trano ay kosa mandalo any rehefa vomakasy tsara kosa zany ko ay e faly be eny efa ho any amin'ny Fransisy aloha tsy lelany avy tandreny mivoaka dia aza mampiditra na iza koa fa firy zany ianao no miveriny za zany nefa teo any antsenako tena te hivoaka kely kosa moa e tsy mahazo mivoaka eo aloha ndry fa sao de maninona sao de mahita anyka mahita inona iraha fotsiny razily raha ohatra ka misy zavatra hovidiana ka raha tsy dia andraso fa rehefa lasa miasa indray aho de hita hoe fa aza mafy loa moa fa sao dia hita aloha zany fa misy inona ry Alexa zay zay fa tsy de manam-potoana afaka anazavana an'izany aminao aloha zao omany fotsiny netako fa andeha rapitso zay de tandreny mivoaka eo zany raiza za sokatra Alexa zany nataoko ambany fandrianao rehetra mahatsiravina na mijery azy sary mpiara-misokatra nga ianao sao dia mba lasa dala renao ty ka valaingako izany ao ambany fandrianao le izy raha hijery ianao mba nanontany fotsiny afa sy dia hoe te hijery azy ka afaka matoronga mahalalaka amin'ny fandriana e inona no sotroanao aloha zay atolotra ao dia mety amiko daholo ka misy toaka fisotroany Alexa zay ao tairao roe mba raha ohatra ka handramana mety aminao mba handramana kely da soary io ary mazoto ary ianao nga tsy mba hanampy ahy isotro ao fa hanandrana kely ito misy akoho ito le manao azy misaotra kia tsinitsinina re ho an'ny fitiavantsika asimma efa vita le taratasy famindrana amin'ny taranaka amin'ity trano sy tokotany ity zany tsara kosa zaniko dia efa ny aminao ve efa nomeny Alexa talohany nandehanany teo ny tambon'izany efa tany amin'ny dokotera dia rapitso ny rendez-vous nomeny analana an'ilay préservatif fampiasako io mila mahita vokatra isika Alexa rehefa miverina avy eo dia mila matory aty foana ianao mandra-patongany ka tsy hanahirany amin'ny Alexa ve zany raha fantany fa tsy zanana akory le aterako koa tsy andry ny aterako akory ary iny dia ho taperina amin'ity ny tantarako efa vonona tanteraka sy miomana ny amin'izany ve zany ianao tsy misy andrasana tsony zany mazava be aminao angam'izany efa manana trano sy tany sika afaka hipetrahana asa angamba ny sisa manahirana fa tsy maintsy mahita miandarana io foana sika aza matahotra ho ahy ianao régime mba manana an'izany diplôme zany koa ange na dia toy izao ary mbola voaefatra amin'ny roapolo taona ange za régime nino fa amin'ny taona tadiavin'ny mpampiasa tsara mihitsy zany efa niheritreretinao daholo ve nefa mety ho vokatra zany ka dia mino ve ianao fa melanao moramora foana amin'izao fotsiny Alexa izay ataony ihany re fa sika fotsiny no mila miala lavitra eto aloha ao aorianan'izay resaka izay ary amin'izy le fotoana andehanany miasa iny no elantsika eto mbola ho ela nge zany mila atao hitany fotsiny aloha hoe be voka mbola misy vola be alaina mantsy any aminy miora tena tsoroko amindry fa matahotra aza matahotra zany ho ahy ianao milamina fotsiny azonao zany fa oviana moa izy ny tonga tsy fantatro fa ohatra nisy olona zay tao dia tamin'ny afako maly io tsy dia haiko izay zavatra nitranga fa tsy nahavelany Alexa mivoaka tsony fa nientana nentiny zareo any aza ange tsy ampy akory fa entana inona asa fa atao hoe sokatra sy bois de rose iny efa fantatro mihitsy fa fera maloto zao mampitombaka amin'ny vola zao fa maheno olona miakatra mitotrany izay ino tokoa fa misy olona ho avy nga io androany siaka feo tongotra mihitsy ny zany eniko izany
ary tafiakatra ty amboly ange izy zany ary sao de razisy ary inona moa zany tokony atao aty e nisokatra aza zao voateo no nomena hanina tokony antso izy raha ohatra ka misy olona ho avy eo rehefa tafiakatra ane izy zany jereo amin'ny varavarakely aloha sao de olon-dratsy zany ko andraso koa e way angena mefena ianao mefena fa i Alex mefena loatsy aleo atao ambany fandriana ka sao de maka zavatra ao izy misy trinao ambany fandriana chéri chéri indry fa misotro angandry reraka tena reraka de mbanandray kely fangandry tsy lasandray sy tonga kiny entana de miverina reraka fotsiny ny andro tany le olona efa nomeno sakafo ve aloha le sokatra izy tsy mety lasa ao ambany fandrinao indray ngamby tsy le izy ty aloha fa mody atosika any ty sokatra ty zay efa ty le izy ty le sokatra mba ny sakafo ihany ve lahy teo efa nomendrazily hanina re izy ary maninona moa zany no miverana koroa mety nampiasainy lo daholo verana koroa nandray vera anankiray aho teo de tsy tadidiko hoe ay efa namoaka vera hafa koa de lasa roa le izy samy nampiasaiko teo daholo reo de samy tafavoaka teo daholo sy de fa aleo zany tonga de ampiasaiko nindray efa misy tsako koa tiako ary efa vonona ny revy mihitsy ange zany malalo zany nikorotana ny tany amin'ny dokotera kia tena nikorotana hatramin'ny zanaka doako de mba mitady torimaso zay na tonga ny sotro kely teo mangidy be hatramin'ny vavako le toka koa ke mangidy velona be de zay ny antonakako an'le akoho fa nisinina marina aloha kitana amin'ny dokotera teny tamiko fotsiny le dokotera hoe mila manaraka fitsaboana lavalava hony aho vao mety hipetraka tsara le zaza fa tsy de atahorana ange mila manaraka tsara ny teniny fotsiny de ovina indray zany ianao zao vao andeha mbola miandro ny atongavany entana indray maninona mora mba aterinao any an-tsena zao efa mba eo ihany ianao ko de za hoe zany de andeha rery ihany foana aloky rehefa avy eo tena mba hakaina kely fotsiny aloha fa tena reraka loatra enao fa ateriko malalako rehefa avy eo aza matahotra maninona mora mba any an-jaridainy sika makainy sady manevinevika be zany ato za mihitsy ny tsy mahazo ainy any amin'ny kipoko any misy manindronindrona aleo ary aloha ritsosotra kely fa tena laniko efa hoe ao kay le ty tena vaotsindry le kisola ty marina kay maty efa mila hipotsaka hatramitsynaiko ay moa ka rehefa andrina misy reso reny izy ty kay maty akiboko ayayayay andao hoe Alexa hivoaka ny atokotany any ange de aingana kokoa ihany koa ny ampiverina ny aiko andao fa hitondrako zavatra hosotrona ianao de hotsakosakoana ihany koa fa nga tsy hisotrotsona ianao fa misy zavatra ngahy to ambany fandrinato zany totra mafy be tsy misy ninona fa andao re so de mba le kesika misy an'le sokatra ary ny tavela ato aleo aloha jerena ohatra ny animba zavatra ka ao rehefa hojereko ao fa jereko fa zanetsika ianao aiza koa zany finday manino zany fa finday izy anatao amban'ny fandrina ato fa izy oro miora tena tratra
miala moramora ato e tsy misy anaiko raha itsypotsiny izany koa eto dia ahoana nefa fomba ialana amin'izao. dia tafatsoka ihany ve lahy tamin'izany sa voatana le tafatsoka ihany aka avy hatrany dia nisokafo amin'ny ora matsy ny varavarana raha mbola varinana metra-panontany atao Alex takatro ny tiana tongavana ka avy hatrany dia niazakazaka mivoaka dia ahoana izy mivady amin'ny ora nianahana teo fotsiny izy fa tsy nahetsika teo am-pitsanganany teo dia tsy nanaraka an'lahy izy nanaraka avy tao aoriana ihany izy fa nitsambiky avy teny ambony rihana dia tsy tratrany loza letsy soa ihany fa mbola nahafahako nany miazakazako ihany hoe na dia hoe naharary aza teo ampitsaniko ampikinana nytongotro matsy ny tena narary nivavahady koa efa nisokatra tamin'ilay nidirany Alexa teo ngamba toa tsy mitondra fiara mantsy izy dia tafavaoka somatsara ihany soa ihany fa tsisy nanaraka tsony lalina lety izany tena enjany izany nahazo an'lahy izany dia mba nanahoana le tia efa rano ora tsy matany Alexa tao ve letsy izy tena tsy fantatra lesy izay nitranga tao aoriana izay nilako tao tsy sany verina tany tsony matsy raha tsy efa herinandro tao aorian'izay indray saingy tsy nahita olona tao tsony trano foana sisany vatanako tao tsy nisy na dia mpanampy tsony ana tao tsy nisy ninona dia mandraka androany ve tsy haiko fa matetika any nandalo teny amin'ny manodidina teny foana nandritra ny bitrany hoe tsy nahitana olona mielingelina nefa ny tany ny fondray amin'ira koa tsy niasa tsony nanomboka teo tsy fantatro tsony na firy ny anampiny misa folo ny vehivavy niaraka tamiko tsy fantatro valo volana tongavako teto Madagasikara fanenako tamin'ny ora izay fa niavaka tamin'izy rehetra izy ary niavaka koa ny nandraisan'ny foko azy tsy afaka tamin'izay fa niaina fitiavana tena iaina le fitiavana mbola tsy niainako hatrizay mihitsy no nylalaovako vehivavy saingy efa fantatro fa niserana ihany izany niserana toy niserana ny ora tamin'ny fiainako lesy tena mampalahelo lesy nanjoan'lahy tena mazina tena nampalahelo tokoa izany nanjoan'izay izany tao aorian'izay dia nifona tamin'ny papa nangataka taminy mba hamelany ahody amin'izay saingy tsy nanaiky izy mijana teto foana izany seko niahatra teto ihany fa nahampiva ny fahazarako tsy nifankahitako tamin'ny ora tsony lasa tsy tia mivoaka ny trano nitsahatra tamin'ny fitiavam-behivavy koa na nytao an-trano aza gahaka mihitsy nahita izany fiovako izany dia izy ny vehivavy miaraka tamin'ny sera tao aorian'izay asa fa tsy nahamparisika tsony izany nahatsapany fo tisy tsy tisy ararotona koa ka tsy nahampahory tsony niaina rery ny fiainana teo nihevitra ny amarana ny fetra hijanoko eto Madagasikara koa dia andao an'ity nosy ity saingy ndray andro natolotry ny radio aja ho anao teo ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe olatra mainty nosoratany RS Zita ireo nanomena ny tantara Tina Lalatsina Iantra Nadia Justin Fanny Ezekiel Rivolala Riri nandray fiasinana totosa Irlala François Xavier.
aja ny vakina karatra.